misaotranao jeso malalo tratrizao fotoana mamizao ianaranay antongotrao izahay izay mpianatrao koa mitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetsapetsakao amponaya koa mitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetsapetsakao amponaya irote niavy aminao itoetsapetsakao amponaya. Fahalmerabantsika tsirairay avindray tonga eto amin'ny fandraisana lesona ho an'ny tanora zokiny isika amin'ity alatsinainy ity omba ampitahina sy omba ampasoavana ny anao izay tsy mitsaha manaraka ny ten'Andriamanitra eto. Aloha andirantsika ny amin'ny lesona anio dia hivavaka isika. Ry tompo-ty anay io isaoranay manokana ianao izay nitaona ny tsirairay avy aminay mba hifantoka aminao. Tompo mangataka aminao mba mera amin'ny fahadisoanay sy ny heloka rehetra ka handray anay ny fahafenony amin'ny maharainay anao raha izay zanakao ampaherezo ary meo ny herinao ny fomba manokana aminaran'i Jesosy. Amen. Lohateny lesona antsika androany dia manao hoe ny tena mahay anao. Fanontaniana avy hatrany napetrako aminao hoe iza marina moa ianao Mborona ho amin'ny famantarana an'izany be sy ny maro ankehitriny. Ny kolotsaina malaza dia mampirisika ny fandinihana lalina ny ao anaty sy ny fanarahana an'izay safidiny fo. Kanefa raha miezaka mamantatra ny tenantsika tsy misy mipahary antsika isika dia hisy zavatra banga mandrakariva manjary samy sokatra ho amin'ny fanimbany fahavalo ny saintsika raha miezaka mamantatra ny maha isika antsika ivelan'i Kristy isika. Indrindray isika mihevitra fa maneho maha isika antsika tokoa amin'ny alalan'ny lamaody malaza na fomba fiaina na fitondran-tena, nefa raha marina dia manaraka ny fironana fotsiny isika. Mety anjary manda managaja antsika aza izany. Mifanohitra tanteraka amin'izay ampianaran'izao tontolo izao no aseho amin'ny Baiboly momba ny mahay anao marina. Kristy irery ihany no afaka mandrodana an'ireo manda ao an-tsainao sy manafaka anao mba hahatonga anao ho ilay olona izay miforonan'Andriamanitra. Ny tena mahay anao dia Kristy ao anatinao izay fanantenana ny voninahitra. Ny zava-miafina ny amin'ny Kristy mitoetra ao anatintsika dia ity: arakaraka ny hanolorantsika tena ho azy no mahatonga antsika ho lafaka. Toa marefo ny manda izay ahorin'ny Satana izao, fa mafy kosa aoriana mampanantena fahafahana izany kanefa mitondra amin'ny fanandevozana. Ny drafitr'Andriamanitra dia ohatran'ny hoe enjana aloha izy izao fa mampiadana any aoriana any. Ny fanekena tsitsapo ilefitra amin'ny Kristy no manome fahafahana marina. Ohatra mora amin'ireo tanora zokiny ny manara-po amin'ny fahazaran-dratsy tsy mahasalama ankehitriny ary mizaka ny vokany izy rehefa antitra. Sarotra ny manao fampiasan-tena sy ny manana fomba fiainana ara-pahasalamana ankehitriny kanefa mampiadana ao anatin'ny fahanterana izany. Sarotra ho an'ny olona miankin-doha amin'ny zavatra anankiray ihany koa ny miala amin'izany zavatra izany, saingy raha miala amin'izany tokoa izy dia mety tsara tsikelikely ny fiainana, mora kosa ary mihasarotra tsikelikely ny fiainana, ny manohy ny fahazaran-drasy. Saingy rehefa manova atsika amin'ny alalan'ny fanahin'i Kristy dia manjary tahaka azy isika. Ny fanovananao araky ny enjany no manome ny mahay anao marina dia zanak'Andriamanitra. Ny atao hoe Kristy ao anatintsika dia ny fiainan'i Kristy hita eo amin'ny fiainantsika. Azo atao tsara miova
ary minohan'izany ianao tanterao eo amin'ny fiainanao zany amin'ny alalan'ny herin'i Kristy dia ho hita taratra tokoa ny maha kristianina tena marina anao. Amen. Andriamanitra tsara indrindra voleo anatinay ny fahatokiana, esora ao anatinay ny famorana, fitadiavana zavatra tsotra sy moramora kokoa hatrany, fa aokany izay atsiaro fa tsy misy zavatra tsara ho azy ny famorana, fampianaro anana faharetana sy fikirizana hatramin'izay. Anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.